Hafa tanteraka kosa indray nitondra ny fijery ny lalàna makasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa sy ny makasika izay ny ministra tompon'andraikitra dia ny ministra ny varotra sy ny fanjifana izany nasiny teny tao anatin'izy ity moa ny fidiran'ireo entana efa landaty eto amintsika ary dia tsy fahin'ny olona eny an-tsena eny amin'izao fotoan'izao. Ho hamafisina ny lalàna mikasika ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa hoy Andriamatoa Rafidimanina Narson, ministra ny varotra sy ny fanjifana nandritra ny fiaraha-misakafo maraina niaraka tamin'ny mpanao gazety sy ny fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa tetsy amin'ny teny Meravarotra izay Antaninarenina. Manao proposition de loi zay amin'izao fotoana izao mamolavola efa alefa any amin'ny assemblée dia hiverina avy aminay zay vao proposé notre conseil zay vao alefa any amin'ny assemblée ka zay angamba teny hoe inona ny proposition zay ataonareo. Par contre zay koa zany vao maheno fotsiny zay na miatrana l'Union européenne vao maheno fotsiny dia misy an'izao alefa dia dans les heures qui suivent dans la minute qui suit dia tsy maintsy manao des centaines ary manao zay maximum. Nanamarika ity fivoriana ity sy ny ady hevitra sy ny dindinika na ahafahan'ireo solon-tena fikambanana miaro ny zon'ny mpanjifa nametraka ny ahany mikasika ireo sakafo efa landaty izay ahiny hanimba ny fahasalaman'ny mpanjifa. Miantso anareo anao le fandiniana marina izany fa le antsonareo mety tsy tonga koa amin'ny rehetrarehetra zavatra tonga filavanan'izany dia tsonga itsika isorana anao nga ministra hoe ataontsika periodika ny fiorana mpanao gazety sy association de consommateur. Nilaza Andriamatoa Rafidimanina Narson fa lahara-pamehan'ny ministera izay sahaniny ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa. Nitsondrina nandritra ny fotoana ny fandraisana fepetra toy ny fanasaziana ireo mpivarotra tsy manaja amin'ny fepetra ara-pahasalamana. Nivoatra nandritra ny fotoana fa tokony ho vonina mialohan'ny faran'ny taona ny lalàna mikasika ny fiarovana ny mpanjifa rehefa voafidy ao anivon'ny parlemanta.